Sotranao ray malala o, noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, fa mbola nomenao tombonandro indray anio. Afahako raha eo, izara ny fahalebiazanao, anambara izay tianao ambara Jesosy, ampitandremanao ny vahoakanao tsirairay avy isam-batan'olona, mba tsy hitoky amin'ny olombelona ary mba tsy hanaraka ny fombafomba mpivavahana rehetra. Satria Jesosy malahelo ianao, tsy tianao izany, fa tianao izahay atoky anao irery. Ianao lay Andriamanitra rainay ary Andriamanitra tianay, ary mbola miantso anay foana mandra-pahatapitry ny fofonainay. Fanahy masino, mangataka anao aho hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masino, satria ianao no tompony asa, fa izao dia fitaovana fotsiny ihany. Ary mangataka aminao koa Jesosy, oka ianao andrakotra ny ranao amiko sy amin'ny ankohonako, ary ny asanao, ary ny olonao tsiraray avy. Ary oka ianao Jesosy andrava ny asan'ny Satana rehetra, ny zana-tsipika izay mitady hanafoka anay. Dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevona mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay intsony izany. Satria ianao no manda afo manodidina anay olonao tsiraray avy. Misaotra Jesosy dia raha ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy 7 ny volana Oktobra 2022. Ry havana, anio dia ny laharana 7 sady farany ny amin'ny fomba nampahafantaran'ny Tompo ahy ny nanalany ahy tao anatin'ny fiangonana trano. Isika tsiraray avy ry havana no tempolin'Andriamanitra, izany hoe isika tsiraray avy no fiangonana. Izay no mahatonga an'Andriamanitra saro-piaro amintsika raha vao manomboka isika mitoky amin'ny olombelona, ary koa manao ny fiangonana trano, izany hoe ny fiangonana vita amin'ny biriky na vita amin'ny kakazo na vita amin'ny zavatra hafa io raha ohatra ka ataontsika hoe io no tranon'Andriamanitra, dia tena mampalahelo ny tompo izany. Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona. Araka ny tenin'Andriamanitra, afaka vakinao izany ao amin'ny Korintianina 2:9-10. Ary tsy tian'Andriamanitra mihitsy isika hikambana amin'ny sampy. Ry havana, tonga dia hijoro vavolombelona ako dia ao anatin'izany no anomezako ny verset izay nomeny fanahy masina, ny anankiray izay efa noteneniko teo. Tamin'ny zahako mbola tao anatin'ny fiangonana trano dia tena marobe ny nofy ary ny teny izay ampitandreman'ny Tompo ahy. Fa araka ny teneniko hoe tsy tsapako izany hoe ay tsy tiany Tompo intsony aho hivavaka any anatin'ny fiangonana trano satria tena lasa fanajana olombelona mihoatra an'Andriamanitra ilay fivoriana any amin'ny trano fiangonana, ary koa tsy misy fahamasinana fa mifangaro ihany ny ratsy sy ny tsara. Ry havana, indray andro dia nampanofy ny Tompo, izany hoe efa mpiandry aho zany tamin'izay fotoana izay. Ny zavatra naseho ny Tompo tamiko tao anatin'ny nofy dia hitako zany tao anatin'ny fiangonana izay vavahanay hitako ilay rahavavy anankiray izay mpiandro otranahy izany dia hitako izy io eny ambonin'ny pilipitra, izany hoe raha ohatra zany isika ka mipetraka ao amin'ny fiangonana dia mahita ny olona anankiray ery ambony pilipitra, na mpiandry io na pasteur io na dekona io, dia tao anatin'ny nofy zany hitako zany io rahavavy io
ery ambony pilipitra dia ny zavatra nahataitra ay tao anatin'ny nofy. Ny fitafy zany manao sorta maintimainty izy dia misy bacolon ohatrana transparent maintimainty zay ao anatin'ilay short anaovany dia kiraro mainty. Tsy azoko ny hoe boty ve sa kiraro ilay anaovany io fa hita zany hoe kiraro mainty zany ny anaovany. Dia ny ambon'ilay short zany lava tanana maintimainty fa mipetaka amin'ny vatana. Dia hitako zany io rahavavy io manao pôzy izy ohatrany hoe mandihy zany izy. Atsangany zany tongony ilany, de atsangany indray ny tanany, de mikisaka izy zany eo ambony pilipitra izy zany ohatrany olona hoe manao bale zany fitenantsika anazy. Dia miteny izy zany zavatra fantako, ny fanamasina zany mampafantatra ay fa ny teniteneniny de ohatrany hoe mitarika ny olona hoe zao ny ataontsika, zao ny ataontsika. Fa le fitafiny zany de tsy akanjo mpiandry ary tsy akanjo fotsy mihitsy fa araka ny teneniko teo hoe anatina akanjo tena hoe ana fitafiana jezebela, fitafiana ratsy mihitsy zany. Dia nampafantariny tompo ay tamin'izay ny ao anatiny iny madama iny. Zay zany no fataony tompo ampitandremany ay. Zany hoe olona manao ahoana no ao anatin'ny fiangonana izay ivavahanao. Ny nofy manaraka indray, tsy haiko zany ny amin'ny filaminan'ilay nofy aloha mialatsiny aho, satria efa ela dia tsy tadidiko intsony ny filaharany ireo nofy ireo izay ho tantaraiko eto zany. Dia tamin'izay fotoana zay nanofy indray aho rahavavy anankiray izy io zany tsy mpiandry. Dia hitako zany izy io teo ambony pilipitra. Dia tao anatin'ilay nofy zany izahako andeha hiakatra andray ny toroko zany satria tsapako ao anatin'ilay nofy fa anjarako zany no hiakatra eo ambony pilipitra. Dia hitako aho tao anatin'ilay nofy no ny tonga teo akaikin'ilay rahavavy dia tsy nety niala izy teo amin'ilay pilipitra, fa tena hoe ny bahanany zany ilay hitanareo le pilipitra kely iny no bahanany zany ny toerana sady mijery ahy izy no tsy mety miala izy zany eo alohan'ilay pilipitra zany. Dia hitako izy io fa tsy mety mihetsika eo, de za zany miandry de mijery anahy izy fa ny fijerevany ahy zany tao anatin'ny nofy dia mampafantatra mihitsy hoe tsy ala eto ahako ary ianao tsy mahazo mitondra eto. Ry havana, ireo rahavavy anankiroa ireo nefany dia rahavavy miresaka tsara amiko. Zay zavatra izay ry havana dia ny tompo mampitandrina antsika ao anatin'ny nofy. Rehefa tena zanany isika ka mandeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia tena hoe ampisehoany ao anatin'ny nofy. Ny fanahy masina mihitsy no mampitandrina antsika. Ry havana, fijoroana vavolombelona manaraka. Za zany no mikarakara ny lamba ao am-piangonana. Zany hoe lay fiangonana fifoazana ivavahanay dia misy zany lamba saromana ny pilipitra, misy koa zany ny amin'ny le ahafahanao mandeha zany le hitsahanao zany asiana lamba fotsy koa dia eo ihany koa zany ny lamba databatra sy ny zavatra fa ihany koa zany hoe ohatra hoe ny coussin mba ahafahan'olona mandoalika zany rehefa tonga ery aloha, rehefa hoe mangataka atao délivrance zany le olona dia nanamboatra coussin kely zany vitsivitsy ahafahan'izy ireo mandoalika. Dia ndray andro ry havana, ny tompo nampanofy ahy. Ny nofy izay naseho an'ny tompo tamiko dia hitako aho tonga tao anatin'ny fiangonana amin'ny fotoam-pivavahana. Dia ny zavatra nahagaga ahy tao anatin'ilay nofy dia hitako hoe ny lamba mpiangonana rehetra ilay fampiasaiko zany tsy teo, fa ilay vadin'ny pasteur no efa nametraka lamba hafa tamin'ny toerany ireo lamba rehetra izay fapetrako teny ambonin'ny pilipitra na teo amin'ny sisin'ny pilipitra na teo amin'ny latabatra. Ry havana, izany dia mbola nofy fampitandreman'ny tompo ihany koa izany.
dia mbola nisy ihany koa zany a nofy hafa izay naseho an'ny tompo tamiko. Izany hoe nampahafantarany tompo tamiko fa tsy faly tamiko ilay mpitondra fivavahana. Satria hitako zany izy io manao akanjo mpiandry dia izaho koa zany manao akanjo mpiandry dia mitsangana izy zany eo alohako dia avy izy zany manantona ahy eo alohako nitondra, hitanareo reny le hoe fanidiana visy reny, le ngeza be zany ohatrany misy lohany anankiroa le izy, hafa zany le hoe tournevis fa ity zany azonao ahodina mihitsy zany le visy zany amin'ny ilay izy. Zany hoe raha ohatra ka visy ngeza be dia afaka apetrakanao eo zany le izy dia ahodinao tsimoramora zany. Dia hitako zany ilay pasteur mitana an'izay ohatrana fanidiana visy izay ngeza be ny tanany. Dia hitako nisy anankiray kely koa teny amin'ny tanany dia nomeny ahy le izy. Zay zany mitsangana zany mifanatrika. Dia nomeny anazy zany ilay fanodinana visy kely anankiray dia tsy nandray ahako. Dia natsipiny tamin'ny tany ho eo alohako zany io zavatra io. Ry havana, izany rehetra izany dia efa fampitandremany tompo. Fampitandremany tompo ny amin'ny isika tsiraray avy mba tsy hitoky amin'ny olombelona ary mba tsy ametraka ny mpitondra fivavahana na iza aka ny plasin'Andriamanitra. Eny tompoko, na dia tiantsika ara ny ranadà rehetra, ny rahavavy rehetra ao am-piangonana dia fampitandremany tompo mba tsy hitoky amin'ny olombelona isika. Araka ny tenin'ny tompo ao amin'ny Isaia 2:2 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mitsahara fa aza mitoky amin'ny olombelona. Fofinaina ihany no eo ambavorony, koa zinona moa izy. Amen. Isika ry havana dia matoky loatra olombelona, matoky loatra. Oka isika tena hoe atoky an'Andriamanitra, hifikitra amin'Andriamanitra. Tsy hoe kory nefa hoe ankahala ny rahavavy na ny ranadà sanatria, fa aoka isika ahafantatra ny tena araka ny fanahy masina, ny tena olona hitoerany fanahin'ny tompo. Satria raha mangataka amin'ny tompo isika dia asehon'ny tompo amintsika izany. Amen. Ry havana, fijoroana vavolombelona anankiray, ny tompo dia mampiseho antsika ny zava-miafina izay tsy takatra antsika everina. Na ny vola ao am-piangonana ara, ny fomba fitantanana vola ao am-piangonana dia nampanofiany ny tompo. Nasehoany tompo ay mihitsy ilay olona mitana ny vola ao am-piangonana. Dia nasehoany ay ny kaye misy ilay vola am-piangonana ary hita fa be dia be ny zavatra tsy mety ao anatin'ilay kaye. Ry havana, ny tompo dia Andriamanitra misy ary miteny. Isika ny tena hoe tian'Andriamanitra raha tena matoky azy. Aoka isika tena hifo tanteraka mba ahitantsika ny tompo. Amen. Ny fijoroana vavolombelona farany dia tamin'izahako hiala tao anatin'ilay fiangonana. Tamin'ny fotoana io dia andeha anangana fiangonana anankiray aho amin'ny toerana, zany hoe tanan-dehibe miala aminay eto. Dia tao anatin'izany dia tsy maintsy nanao taratasy mpialana ary koa ny antso zany an'ilay ray aman-dreny lehibe ny fiangonana izay any Madagasikara, satria anangana fiangonana anankiray zany za tia hoe fiangonana fifoazana. Ary tao anatin'izany no efa zany hoe anomboka hianatra ho tonga pasteur. Saorana ny tompo moa fa ny tompo tsy nanaiky ahy ho tonga pasteur araka ny fijoroana vavolombelona izay nazavaiko tany amin'ny video hafa, fa nalany tompo tamin'izany aho na dia efa navita fianarana pasteur ary
tamina mpanompon'Andriamanitra hafa izany fa tsy tao ampiangonana. Dia noho ny avy eo zany ny zavatra niseho araka ny teneniko teo hoe hiala ao amin'ilay fiangonana aty akaikinay aty zany zahako fa andeha anokatra anankiray any amin'ny toerana tanan-dehibe miala alavidavitra misy anay eto. Ry havana, no nefa vitako zany ilay taratasy fialana fa miandro fotsiny zany ny fotoana andehanana any am-piangonana anomezako azy any am-piangonana hialanay ao anatin'io fiangonana io. Dia tao anatin' zany nangataka tamin'ny tompo, nivavaka tamin'ny tompo mba anakana ny tompo ny lelako raha ohatra manomboka miteny zavatra mihoatra aho eo anatrehan'ny fiangonana. Zay zany no vavaka nangatahako tamin'ny tompo hoe rehefa hiteny ao amason'ny olona rehetra aho Jesosy ohatrohatran'izay zany dia oka ianao anakana ny lelako mba tsy ho tafahoatra zany ny zavatra ho teneniko fa izay tiany tompo ho ambara ihany. Fa nangataka zany hoe sakano Jesosy ny lelako raha vao ohatra misy zavatra tokony tsy ho teneniko nefany sao de lasa alavitra loatra. Ry havana, alohan'ny anohizako ny fanahy masina teo nanome teny momba ny amin'ny vava sy ny lela, ka andao ovakintsika aloha ao amin'ny Salamo 1:100 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tompo asio fiambenana ny vavako, ambeno ny varavaran'ny molotro. Amen. Aleluya, aleluya. Dia ny anankiray farany ao amin'ny Jakoba 3:1-2 manambara momba ny amin'ny lela. Fa tsy ovakintsika manontolo io, fa oka ianao no amaky azy. Fa ny ovakintsika dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 ihany. Ovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nefa tsy misy olona mahafolaka ny lela, zava-dratsy tsy haitohaina izy, sady feno poizina mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray, ary izy ihany koa no anozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Avy amin'ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Ry rahalaiko, tsy mety raha misy izany. Amen. Ajanontsika treo. Ny lelantsika zany tena mila isika mitandrina. Dia izay zany no nangatahako tamin'ny tompo hoe mba hiarovany anako tsy teniteny foana. Dia no neveo ry havana tohizako ilay fijoroana vavolombelona. Dia no nefa tonga zany ny fotoana nanolorako ilay taratasy-pialana tao am-piangonana. Dia araka ny teneniko hoe natolotra zany an'ilay pasteur tao am-piangonana izany ilay taratasy. Dia teo anatrehan'ny fiangonana satria zahako araka ny teneniko tamin'ny video teo aloha manana andraikitra tao am-piangonana satria efa mpiandry ary sady zay ihany koa no mikarakara ny chorale. Ka raha hiala zany dia tsisy intsony zany ny olona hikarakara an'ireo chorale ireo, fa tsy maintsy izy ireo mitady olona hafa. Dia tsy maintsy zany fantatry ny mpiangona zany ny zavatra niseho. Dia no neveo ry havana nomeko ny pasteur izany ilay taratasy mpialana. Dia maro zany ny resaka zany ny fanaovana teo hitanareo reny fivoriana anatin'ny fiangonana reny, miteny ny ray de miteny indray ny ray dia tamin'io fotoana io zany no raha vao ny teny ahako dia raha vao tady oatra ny zavatra zay teneniko dia tena tsapako zao mihitsy ry havana ny lelako fa tsy afaka miteny intsony fa ny lelako dia tena maina, tsy afaka manohy fitenenana intsony aho. Aleluya, aleluya. Zany hoe raha vao miteny ahako ka tady oatra le zavatra teneniko dia tena tsapako mihitsy fa ny fanahy masina
manakana ny vavako tsy hatafavoaka feo intsony ary ny lelako ohatra n'ireny miraikitra amin'ny vavako ireny dia tsy afaka miteny intsony aho. Tena mahagaga ny tompontsika, Andriamanitra tsara ny tompontsika ary tsy takatra heverina ny fahalebiazany. Tena hoe izay tokony ho ambarako ihany no nasain'ny tompo no teneniko. Fa raha vao mitady teny zavatra bebe kokoa aho dia tena hoe miraikitra mihitsy ny lelako tsy misy feo afaka teneniko fa tonga dia maina tanteraka ny vavako eo amin'ny tendako dia tsy afaka miteny intsony aho. Aleloia! Izay ilay fahalebiazan'Andriamanitra, izay ilay Andriamanitra antsika. Izy dia Andriamanitra velona, Andriamanitra misy. Ary isika rehefa tena mandeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary mankatoa azy tanteraka ary mikatsaka azy amin'ny fontsika manontolo dia mahita ny tompo isika. Amen. Tena tanteraka amin'ny tsika mihitsy ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Jeremia 9:2-1:12 ka hatramin'ny 17:10. Ry havana, io no vakiantsika farany. Dia mampaherenao aho, aza mitoky amin'ny olombelona intsony. Fa raha mbola mifikitra, raha mbola manaraka fombafomba-pivavahana isika, dia sampy izany eo anatren'Andriamanitra. Fa oka isika tsiraray avy no hitady an Jesosy, dia ahita an Jesosy. Jerevo ane ny zavatra tsy maintsy nataoko tsy maintsy nanao taratasy. Zay vao niala tao anatin'ny fiangonana. Zay le hoe fomba n'olombelona. Tsisy an'izany mihitsy isika rehefa miaraka amin'i Jesosy. Fa isika vatantenantsika ihany dia manatona ny tompo. Fa ny amin'ny fiangonana trano dia tsy maintsy misy fombafomba n'olombelona. Hoe taratasy zao, amin'ny birao zao, amin'ny mpitondra fiangonana zao. Ry havana, zava-dosa. Ho levina avokoa ane izao rehetra izao. Oka tsy ny olona no anakana antsika ho any an-danitra. Oka tsy ny olona sy ny fombafomba no anakana antsika hiditra any an-danitra. Ry havana, ilay fiangonana no sokafako. Nisokatra ilay fiangonana. Ary nisy pasteur tonga avy any lavitra vany tonga nampianatra ahy. Fa ny tompony teny tamiko hoe idio io, idio. Dia nidiko tanteraka ilay fiangonana. Ary sorako ny tompo satria fanavotany ahy izany. Tena fanavotany ahy izany. Mba tsy havery ny fanaiko any andavaka. Ry havana, amaranako azy, hovakiako io bokyny Jeremia io, dia mangataka aminao aho hiaino tsara, satria io no teny nomeny tompo antsika. Mba ampaherenao, mba ahitantsika azy, dia izy irery ihany, satria izy no eny amin'ny rao any lanitra ampiakatra antsika rehefa tonga ny faran'izao tontolo izao. Ary raha maty koa isika alohan'izany, dia izy irery ihany no hitantsika koa raha ohatra ka ody any an-danitra isika. Fa tsy ny mpiara-mivavaka amintsika, fa kosa raha ohatra ka tsy manaraka izay sitrapony ray isika, dia afo be, Satana no miandry antsika raha sanatria isika tsy mankatoa an'Andriamanitra, fa mankatoa olombelona ary manaraka fomban'olombelona, dia afo be no miandry antsika. Hovakiantsika raha tompoko ny bokyny Jeremia 9:7-2:1-10 ka hatramin'ny 17:10, dia manasanao aho hiaino tsara, satria io teny io no omeny tompo antsika
farany mba ampahery antsika. Ovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo hoy ny Tompo. Dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny aminy ho avy. Ary hiantso ahy anareo, ka andeha sy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho. Ary hitady ahy anareo, dia ho hitanareo aho raha katsainareo amin'ny fonareo manontolo. Amenna. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay akasitrahany irery ihany. Amenna. Veloma tompoko.